manantitra ny araba mba ampirarintso anareo tompokilasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Anisan'ny tsena iray lehibe eto Andrenivohitra ny tsena Nanosobe. Noho izany fahalehibiazany izany sy miantoka fiainan'olona maro dia hisy ny famatsiam-bola avy amin'ny commune Antananarivo Renivohitra mba hoentina hanatsarana an'ity tsena Nanosobe ity. Fotodrafitrasa 3 avy hatrany no ivotra ao anatin'izany famatsiam-bola izany. Ny délégué ao amin'ny tsena Nanosobe rahateo sy ny ben'ny tanàna Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana dia efa matotra ny fiarah-miasa ary izany fiarah-miasa izany dia hitondra vokatra tsara eo amin'izay tsena Nanosobe izay. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray. Azo fanampinaram-bolana subvention avy amin'ny commune Antananarivo Renivohitra ny tsena Nanosobe. Fotodrafitrasa 3 fanatsarana izany tsena izany no azo nyity tsena lehibe indrindra eto Antananarivo ity. Ny fampiarahaba tratry ny asaramanitra tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana androany ny fikambanan'ireo délégué-ny tsena Nanosobe na ny FDAT. Nisy koa tamin'izany ny dinikasa nataony andaniny sy ny ankilany. Ireo tetikasa miisa 3 ireo dia araky ny etaeta ny mpivarotra ao Nanosobe ka ho tanterahana ato. Misy ny atao foiezaka, misy ny atao antononezaka. Hatramin'izay dia efa nisy ny fiarah-miasa ny délégué-ny mpivarotra ao Nanosobe sy ny CUA. Ateveniny izany amin'ny ity taona 2024 ity araky ny fanazavan'ny filoha lefitry ny FDAT. Fiarabanatra tontona ary fametrahana amin'ny fiarah-miasa eo amin'ny tokony izay tokony jerena sy mikasika ny tsena Nanosobe ary ny tombotsoa iarahana miasa amin'ny CUA. Ny fiarah-miasa amin'izay dia na teneny ny ben'ny tanàna taminay hoe misy anjara subvention mikasika ny tsena eto Antananarivo ary Nanosobe anisany mahazo an'izany. Dia misy zavatra no teneny tamin'iny hoe reto ny zavatra tokony ho atao aingana diaingana dia nanaiky izy ary misy fotodrafitrasa 3 zany zay ny ekeny fa eo ampandiny anazy izy ho ataony amin'ny herinandro zay fotodrafitrasa 3 zay ny isorany azy eram-poeran-tsainy satria tatoko zay ka sendavato tajazy zay ka teradara satria mba iova ngamba ny zavatra kely zay kely ao amin'ny tsena Nanosobe. Ny tsena Nanosobe dia anisan'ny tsena lehibe hitondrany ireo tantsahan'ny vokatra amatsiana ny Renivohitra ka ataony CUA vaindondra rano fikarakarana azy toy ireo tsena hafa rehetra eto Antananarivo. Fa fotoana lehibe ny eo amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny Alahady 20 Janoary 2024 sy 2025 avy zao satria anatanterahana ny fotoam-pivavahana lehibe eo anivon'ny sahan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM izay natao indrindra angataham-pitahiana ho an'ny filohan'ny FJKM sy ny ankonany sy ny taom-piasana 2020 sy 2025. Manoloana izay indrindra dia samy miomankomana mafy amin'izao fotoana izao ny fitandremana isanisany eo anivon'ny sahan'ny FJKM mba ahafahana miatrika antsakany sy andavany an'izany fitaom-pivavahana lehibe etsy amin'ny kianjabeny Mahamasina amin'ny Alahady 20 Janoary ho avy izao izany. Tsy maintsy misy ny fandaminana isan-karazany eny anivon'ny fitandremana rehetreny. Dia ary ho arahantsika ny fanadihadiana momba n'izay indrindra hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Hifampitaona eny Mahamasina avokoa ny mpino eo anivon'ny FJKM na ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny Alahady ho avy izao izay fotoana ametrahana amin'Andriamanitra ny fotoam-piasana 2020 fa indrindra ho fangataham-pitahiana ny mpitandrina Irako Andriamasoa Ami. Ho an'ny fitandremana anosopatrana manokana toy ny fanaon'izy ireo isan-taona misy ny fanompoam-pivavahana ny maraina ho fitsinjovana ny marary sy ireo izay tsy afaka amonjy eny Mahamasina. Dia mikatona koa ny anosopatrana kanefany mba hitsinjovana ho an'ireo izay mety tsy ho afaka no toe-pahasalamana noho ny asa manandraikitra ihany koa dia misy fitonana ambavaka maraina amin'ny enora sasany. Rehefa vita fampam-pivavahana dia miroso avy hatrany nakeny Mahamasina avokoa ny kristianina rehetra. Toy izany ihany koa ny fitandremana feno arivo manjakazafy synodam-paritany Antananarivo andrefana izay misy ny mpitandrina mamonjy Arinaivo Marcelin.
raha ho an'ny fitandremana andavamamba Philadelphie kosa tsy misy ny fotoam-pivavahana ny maraina fa mikatona tanteraka ny fiangonana araka ny nambara ny mpitantsoratra ao antoerana. Somary ety ambanivohitra ny fiangonana Fianorivo Manjakazafy dia manana fikasana tokoa ny kristianina rehetrarehetra dia hamonjy izany fiombonana ny Mahamasina zany ary dia manana fandaminana manokana amin'izany fiangonana satria ny ety ambanivohitra rehetrarehetra tsy voatery ho tonga any daholo fa izay manana fahafahana hamonjy izany toerana izany no mamonjy ny fiombonana takandreny ka dia nampidina amin'ny 9 sasa maraina fiangonana mirava amin'ny 9 dia mandeha miazakazaka makany Mahamasina ny Cameroon kristianina rehefa avy eo. Ny alahady 20 Janoary ho avy izao moa no hanatanterahana ny fanompoam-pivavahana lehibe eny Mahamasina izay hanomboka amin'ny 10 sy sasany. Tsara ny manamarika fa lamina efa napetraky ny teo anivon'ny FBFCKM io fanakatonana fiangonana io ho fiaraha-miombona eo amin'ny mpino FCKM na ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Ny synodam-paritany 4 eto Antananarivo ahitana Antananarivo andrefana, Atsinanana, Atsimbo, Iarivo Avaradrano no voakasika izany. Fa hoeny amin'ny ateny mera-pirenena eny Tsimbazaza kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ny 5 febroary 2024 avy izao no ho tapitra ny fotoam-piasan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay nandray ny asany nanomboka ny 20 desambra 2024. Hatreto aloha tsy mbola fantatra ny amin'ny hoe rovina ny daty anatanterahana ny fifidianana ny solombavam-bahoaka vaovao. Raha ny voalazan'ny lalàna nefa dia tsy maintsy 70 andro mialoha ny datim-pifidianana no anaingana ny mpifidy ka dia fanontaniana mipetraka ho an'ny rehetra ny momba n'izay datim-pifidianana anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay mbola tsy fantatra aloha hatramin'izao. Eo amin'ny vaovao hafa dia mitohy hatrany ny fitakiana ataony eo anivon'ny SSM, io ilay antsoina hoe Solidarité syndicale de Madagascar, satria mbola maro tamin'ireo fitakiana no tsy mbola voavaly hatreto raha nambaran'izy ireo. Anisan'izany ohatra ny fitakiana ny amerenana n'ireo mpiasa izay tsy afaka nandray ny asany intsony, ary eo ihany koa ny resaka fanatsarana ny tombom-piatsonan'ny fiara ery amin'ny fahasanin-karana izay efa notakian'izy ireo moa nandritra ny fotoana maro. Ndeha arorantsika ny fanadiadiana momba an'izay indrindra hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manu Randriamalala. Mbola mitohy hatrany ny fitakiana taon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Raha ny fanambarana nataon'izy ireo dia mbola maro ny fitakiana no tsy voavaha. Tsy izany ny fangatahana ny amerenana ireo mpiasa nahato tamin'ny asany, ny fanatsarana ny tombom-piantsonana etsy amin'ny fahasanin-karana ary ny tokony harovana ny orinasa malagasy. Isany izay notakiany ny sindika ary mbola takiana foana hatramin'izao dia ny mikasika ny fametrahana ny point focal eo anivon'ny primature. Io point focal io zay ahafahana fampidinika misehatra ny sindika sy ny ho an'ny fitondrana mpanantanteraka efa ny fanarahana izy io ary fampiresana tamin'ny premier ministre amin'izao fotoana izao io fa hatramin'izao moa zany dia mbola tsy tanteraka. Ao ihany koa ny mikasika ny alignement ny grille de serre zay fitakiana averimberiny ny mpiasa-panjakana foana ary averimberiny syndicaliste ihany koa satria efa nisy ny lalàna mikasika an'izy io efa lany fa miandry ny didy fampiarana zany hoe décret d'application zany no takiana amin'izao fotoana izao. Mbola misy ireo mpiasa izay niroahana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna mbola tsy tamaverina miasa dia takiana hiatrany zany famerenana azy ireny satria miendrika ny verina hiasa izy ireny satria azo ihany koa ny didy mikasika an'izy ireny toy ny momba ny jerama indrindra na eo azany amin'ny sasany ho an'ny SMMC izay efa manomboka verina miasa, ny RMAD efa manomboka mikarakara ho an'ny famerenana izany fa mbola maro ihany koa ireo izay mbola tena tsy miverina mihitsiny. Etsy ihany koa izay isan'ny nafana tao anatin'ny tolona syndikaly tamin'ireny dia ny fanatsarana ny tombom-piatsonan'ny fiara eo amin'ny fahasanin-karana sy takiana ihany koa moa zany ny fanatsarana azy io mba ahafahana mampandroso ny fitaterana malagasy. Eo ihany koa ny mikasika ny orinasa malagasy fanatsika tsara fa dia fotoana izay vohitakitsaka mihitsy reny orinasa malagasy reny anisan'ny fitakian'ny sindika sy ny mpiasa ny fiarovana an'izy ireny dia mbola averinay zany ny fitakiana azy ireny ihany koa.
Tsara ny mampahafantatra fa efa vita ny vina sindikaly izay mamaritra ny heveran'izy ireo ny fampandrosoana ny sosialy sy ny ekonomika ho an'ny mpiasa ho an'ny taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana kosa raha toka ny fifamoivoizana an-tanety no tena resahany be sy maro matetika dia manana ny lanjany eo amin'ny fandinana ny toe-karena ihany koa ny fifamoivoizana an-dranomasina sy ny an-dranomamy. Tsy mandeha fotsiny amin'izao anefa io sehatra anankiray io fa tsy maintsy misy ny rindran-damina izay mifehy azy. Asa raha fantatsika ny antsoina hoe agence portuaire maritime et fluviale, io le antsoina hoe APMF. Io sampana anankiray lehibe io no mandrindra ny fifamoivoizana an-dranomamy sy an-dranomasina ary amin'izao fotoana ny oran'izao dia amafisina ny fomba fiasa satria matetika mitranga ny loza amin'izay fitaoam-pahavaratra izay amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina sy ny fifamoivoizana an-dranomamy. Vaovao tanteriny Lorette Berton teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarvony. Mizara hodingana telo ny fomba fiasan'ny APMF atokon-draharaha misahana ny fifamoivoizana an-dranomasina sy an-dranomamy amin'ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra. Ny voalohany dia ny fisorohana, asa efa fanao isan'andro saingy amafisiny rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Amin'izany no hanomezana fampianarana sy fahalalana fototra ho an'ireo mpiantsambo madinika. Izarana ny fampiofanana ho an'ny tantsambo lehibe efa amperinasa ary hanamafisana ny fanentanana sy ny toromarika alohan'ny hiandriaka. Ny faharoa dia ny fisavana sy ny fanaraha-maso izay hijerena indrindra ny lafiny teknika amin'ny sambo madinika sy ny sambo maventy. Ary ny fahatelo dia ny famonjena voina raha sanatria misy ny fahadoboana any anaty rano na ranomasina io na ranomamy. Miara-miasa akaiky amin'ny sambana mpamantatra ny toetrandro ny APMF ary manome toromarika sy fampahafantarana baiko any amin'ireo mpiantsambo rehetra manerana ny Madagasikara. Rehefa tonga moa ny fahavaratra tsy maintsy manamafy zahay. Manamafy zay directive efa napetraka anay tao anatin'le isan-taona. Voalohany aloha zany ao ny fampianarana ireo olona mpitondra sambokely totsika vedette reny na le commercial io na le bateau kely de plaisance reny zany de misy fampianarana skipper ataonay zany ary mitety tanàna mihitsy zany ny atao APMF mampianatra anireo commandant reo mba ahafahany misoroka ny loza. Misy ihany koa le visite de sécurité. Ireo visite reo zany rehefa isan-taona zany atao visite reo sambo reo de eo zany no ahitana hoe manana équipement de sûreté ireo sambo reo. Moa ve ireo sambo reo mbola ara-dalàna. Ny sambo zany alohany andeha de tsy maintsy tsirihana zany hoe manahoana tsy miova ve afaka mandeha ve afaka mihazo ranomasina ve ty sambo ty. Jerena ny entana amin'ny ao, ny arrimage ny entana so de be loatra par rapport amin'le azo entin'le sambo. Tsy maharaka ny zava-misy eto Madagasikara ny sambo mpamonjy voina izay ananany APMF manerana ny nosy. Saingy misy ny fiaraha-miasa amin'ny tantsambo miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha sendra misy izany loza izany. Ireny no manampy amin'ny famonjena ireny olona traboina eny anivon'ny ranomasina na ny ranomamy ireny. Ato amintsika misy atao hoe direction d'opération maritime. Io zany no mi-intervenir ary mibaiko ny any amin'ny région rehefa misy loza tenenao zay zao anatin'le phase fahafatelo zay tenenao zay hoe rehefa tena mihatsa ny loza. Rehefa mihatsa ny loza de efa misy plan d'action momba n'io zava-tsy io. Tsika APMF manana sambo ny any Mazenga manana ray tsika vedette. Io resaka famonjena raha senja misy voina io ray any Nosibe Tuliara koa manana tsika normal Sainte Marie zany tsika manana vedette efatsa reo zany mbola tsy ampy le izy fa kosa par rapport am'le moyens ananana zany de priorisena reo tena mampatahotra zany de io zany misy fiaraha-miasa amin'ny Marins sans frontières.
misy ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara tena mila fanaraha-maso entitra satria matetika hitrangan'ny loza an-dranomasina sy an-dranomamy rehefa asara tahaka izao. Anisan'izany ny faritra Isoanerany Vongo sy ny faritra ny Lakandrano ny Pangalana iny, ny Vavalapasy ny Morondava ary ny ao Antalaha. Fa miazakazaka ny fotoana satria misasaka sady ny volana Janoary 2020 sy 2020. Ny volana Janoary izay tena mafy ho an'ny Cameroon ny isa-tokantrano ny resaka fitantanam-bola. Tsy afaka mamorona tsy misy anefa ny tsirairay fa izay vola eo am-pelatanana no hoezahana mba ahafahana miatrika ny fiainana. Momba ny izay indrindra dia nisy ny fanadihadiana nataony Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Niezaka nanao izay mety ireo olona rehetra isan-tokantrano nandritra ny fankalazana ny fety ny faran'ny taona lasa teo iny. Na dia ireo lazaina fa tsy nisy natokana azy dia nanao izay mety ihany koa amalifaliana ny isan-tokantrano. Tapitra ny fety miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny asara isika amin'izao fotoana izao. Sarotra ny fitadiavam-bola, betsaka ny fandaniana, saingy miezaka manarina izany ny isan-tokantrano. Io moa zany miankina amin'ny hoe fidiram-bola no afana mitsinjaran'le izy raha ho ana manokana zao tany ampendohana zany nay mivady dia fa hoe ny ampahambetsaka ny amin'ny fitantanana zany dia nakinina amiko dia arakaraka le fidiram-bola miditra zany no afahanay mitantana an'izy ohatra hoe mba misy tanjona anankiray dia indray mandeha isan-kerinandro mba miloka hena ohatra fa ny matetika ao dia voamaina anana dia fidiram-bola moa zany azo lasaina hoe atonotony ihany raha nenay manokana dia afaka mba tsinjara zany an'le am-pelatanany. Raha ny 10 taona lasa moa zany tamin'izay niakatra teo Antananarivo voalohany tamin'izany fotoana eo amin'ny 7 alina ariary eo karaha misy ambolana tamin'izany mbola tsy nanana tokantrano ay efa nanana ka fa nanana tokantrano fa azo lasaina hoe tovitovy ihany zany tovitovy ihany le izy satria tamin'izany fotoana 7 alina ariary ny karama amin'izao efa mihoatra ny 2 hetsy dia ohatrohatr'izay ihany koa le sondro-bidim-piainana dia azo lazaina hoe le niteneniko tery am-boalohany arakaraka le miditra ihany no ahafahanao mitantana ny am-pelatanana. Vita fety miatrika kely miaritratra kely par rapport amin'ny mahazatra teo satria nanomboka fety natao izay natao ny fitsinjarana arak'izay tokony ho izy dia miatrika ohatra ny fiainana andavanandro ihany. Somary sarotsarotra kely aloha satria miaka-bidy be ny entana rehetrarehetra dia entina arak'izay arahana arak'izay fotsiny fa tena lafolafo kokoa aloha henjakenjana par rapport ny teo aloha. Lany vola eny aloha zany tamin'ny fety teo dia tsy maintsy mandeha le fitsitsiana zany amin'izao. Mitsinjarana an'izay aloha zany raha ny eo an-tanana zany tena tsy ampy. Misy tsy feno aza zany fa izay tsatsany eo an-tanana ihany zany no atao. Raha ny vola miditra zany tsy maharaka an'le mivoaka zany raha le vidim-piainana jerena. Satria le vola kely miditra le vidim-piainana miakatra ihany. Ny fomba fitantananay amin'ny ao an-tokantrano amin'izao fety izao tena sahirana. Lany vola fety sahirana na ny tsena tsy misy ny sakafo tsy dia ampy zany zara raha mihinana. Tena tsy maharaka mihitsy le fidiram-bola satria ohatra fidiram-bolanay izao mivarotra dia tsisy tsena mihitsy satria tsy manam-bola ny olona dia zara raha malafo entana alaina ohatra hoe ny ray andro zany herinandro voalany dia tena tsy maharaka le vola sy ny anana ao an-tokantrano. Ao anaty volana janvier moa tena enjakenjana zany ao anaty volana janvier izay mpivarotra zany ao anaty volana janvier tena ohatran'ny hoe mafimafy indrindra amin'ny mandava-taona dia sarosarotra mihitsy volana janvier. Ahena mihitsy moa zany efa le izy zany zavatra efa pozina dia amboarina mihitsy ny ara-bola indrindra dia tena ahena arak'izay tena tratra ny nasakafo ty ny fitafiana sy ny ohatran'ny hoe any izay zavatra ivelan'ny zavatra tena ilaina zany tsy ao anaty programma mihitsy volana janvier, février, mars.
tsikaritra nandritra ny fanamariana nataon'ireo olona sendra anay fa miamitombo isan'andro ary tsy maharaka intsony ny vola miditra eo am-pelatanana ny fandaniana tsy maintsy atao isan-tokantrano eny anivo ny fianakaviana rehetra eto Madagasikara. Fa ho any amin'ny faritra loatra mangoro kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity ny faritra loatra izay voatsokazy ho sopotra Madagasikara raha ny fambolem-bary no resahana samy mahafantatra an'izany daholo isika rehetra mandringa nefa ny fampandrosoana eo amin'izay sehatra fiarina eo amin'ny famokaram-bary any loatra izay satria ratsy ny lalana dia sarotra ny famoahana ny vokatra eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalema nefa fandray matetika izany kanefa dia toa mipetraka fotsiny amin'izao tsy mbola mahita mangirana ny vahoaka any amin'iny faritra iny amin'ny famahana an'izay olan'izay atreto aloha. Vaovao tateriny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Raha vao miresaka hoe sopotry Madagasikara sy famokarana vary betsaka dia mbia ao an-tsaina avy hatrany ny faritra loatra mangoro iny. Hatramin'izao mbola mitoetra hatrany izay mahasopotry Madagasikara ny faritra iny izay. Ny 570 isan-jato ny mponina ny rahateo dia mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana avokoa. Mahavokatra hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara ny any amin'ny lakalaotra iny. Raha 2 taona sasany hatramin'ny 3 taona kosa isaky ny hektara ny aty amin'ny faritra Andilamena. Mbola mipetraka tsara mihitsy ileo masopotra ny Madagasikara. Any zany ny vitsy fotsiny mpiasa panjakana atao hoe mpampianatra sy mpitsabo ohatrohatran'izay fa mety hoe any amin'ny 95% ny mponina any zany dia mpamboly sy mpiombo daholo. Somary efa favoajary ilay faritra dia somary mahazo any amin'ny minimum zany any amin'ny 5 taona no any amin'ny faritra lakaloatra zany. Fa raha mifaritra manodidina ohatra mifaritra ny Andilamena zany dia manodidina 2 tonnes 5 à 3 tonnes eo zany ny rano à l'hectare. Olana goavana lalovany ny faritra iny anefa hatramin'izay ny faharatsy ny lalana amin'ny famoahana ny vokatra indrindra ny lalam-pirenena fa 470. Tokony asiana fanamboarana ihany koa ny lakan-drano amin'iny faritra iny. Fa eo ihany koa ny tokony hijerena akaiky ny tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny mponina ny an-toerana. Iny zany tokony asiana fanitarana sy ny fanatsarana ny lakan-drano rehetrarehetra amin'iny faritra loatra iny. Eo ihany koa ny fiarovana ny manodidina n'iny lakan-loatra iny satria anisan'ny faritra voaro iny. Marika avokoa izany fa lalan-drà ho an'ny firenena iray ny lalana. Toy izao mampitaraina ny mponina ny aloatra izao amin'ny tsy fisian'ny famoahana ny vokatra. Fa anisan'ny maro-pandrefesana ahafantarana ny fari-piainan'ny malagasy ny resaka fividianana zavatra. Mirona makany amin'ny entana efa niasa ny Cameroon sarambabem-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io ilay antsoina hoe entana friperie. Matetika ny lamba ny resahana fa misy ihany koa ny kiraro, izany hoe kiraro efa niasa tany ivelan-tany no mitobaka eto Madagasikara ary dia mirona makany ny Cameroon ny olona noho ny fahasairanana eo amin'ny fahefa-mividy ny ariary raha teo maivana dia maivana raha oharina amin'ny vola vahiny toy ny euro sy ny dollara. Ahoana raha mifandehana ity varotra friperie eo amin'ny kiraro ity izay tena ironan'ny be sy maro amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fa tsy neto andrenivohitra isika hiaraka amin'ny Jessica Miray isika amin'izay fanadihadiana izay teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ny kiraro friperie mbola mahaliana ny ankamaroany malagasy amin'izao. Eo ny vidiny izay azo lazaina fa mora mitaha amin'ny kiraro vaovao fa eo ihany koa ny kalitao izay mafy tsara raha araka ny olona sendranay teny an-tsena ny Mahamasina androany. Les qualités mamaritra ihany dia vidiny koa izay. Tsy hatramin'izay fa varie. Marakaraka ny qualité la mode mivoaka zany. Les prix mora par rapport amin'ny vaovao. Tsy zany mafy sady tsara raha vidivita sinoa anao dia ohatrany hoe volarina zany ohatra le kiraro. Raha ho an'ny mpivarotra iray sendrana ihany koa dia mbola betsaka ny gasy manjifa ny kiraro friperie. Manodidina ny 5,000 ariary dia efa mahazo kiraro eto ary mahatratratra amin'ny 2 ariary ny lafo indrindra. Ny tsena kosa no nahitana fienany satria efa maro ny mpivarotra saingy mbola mahavelona tsara ihany. Raha ho an'ity mpivarotra ity izao dia tsy mamaky balina izy fa lohan'entana no alainy. Izany hoe izay tsara amin'ny kiraro ao anaty balina no alainy.
tsy mivarotra isan'andro kosa izy fa inefatra isan-kerinandro ary mitety ireo tseny eto an-drenivohitra. Balina zao efa ratsy be dia izay mitsy ny balina efa miovaova be zany. Taloha zany io tsara ihany fa amin'izao izy efa tena ratsy. Misy mamela mifantana le any amin'ny depôt, misy tsy mamela. Fa misy olona mividy balina maromaro mihitsy ny 20 na 9 na 10 dia amin'ireny na alainay lohany dia izy ny mivarotra ny andavanandro tsy mivarotra fa tsena ihany. Ny andravango dia mamasina dia sotra. Isana mavelona loatra fa ny anarana ny sota mpivarotra koa efa be dia be dia somary misahirakirana kely ny mivarotra fa mila mandresy lahatra mpividy fotsiny. Kiraro mora indrindra zao 25 mora indrindra. Dia lafo indrindra arakaraka ny qualité elektrara misy hatramin'ny 500 000. Ny fahefa mividy izany no anisany mandresika ny Cameroon malagasy anjifa ny friperie. Ny fahatsapana ihany koa fa azo iafiana ny vidiny nefa mbola tsara ny kalitao. Faranresaka finoana isika tany ampiandohany ny vaovao tany dia miverina kely momba an'izay isika eto ampamaranana ny vaovao ny fahitalavitra MBS. Tsy afa-misaraka amin'ny mpino, izany hoe ny mpino kristianina ny baiboly raha ny fanadihadiana natao sy eny amin'ny fiarahamonina eny dia tsy mitovy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra ary ao anatin'izay tsy afa-misaraka amin'izany ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly hoy isika. Nisy fiakarankely ny vidin'ny baiboly tao ao kanefa tsy mahasakana ny tokantrano mametraka ny finoany amin'Andriamanitra izany fiakarany vidin'ny baiboly izany fa dia mividy ny olona ary dia fiainana isan'andro mihitsy ny tenin'Andriamanitra satria raha tsy miaraka amin'Andriamanitra dia karazan'ireny renirano mikoriana ireny tsy fantatra izay iafarana. Toy izao ary ny fanadihadiana momba an'izay hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Anisan'ny bokim-pivavahana manana ny maizy azy ny baiboly. Maro amin'ny vahoaka nanontanianay androany fa manana ny toerana eo amin'ny fiainan'izy ireo ny baiboly satria tsy misy fiainana vanina sy mandeha amin'ny tokony ho izy raha toka tsy miainana ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly zany mampahery ny fiainanao, manampy ny fampiherezana amin'ny finoan'Andriamanitra. Miantoka ny fiainana mandrakizay sy ny amin'izao fiainana izao koa dia azona tombony satria misy fampianarana tondra fahendrena aloha amin'ny maha-olombelona dia eo amin'ny manatoerana eo amin'ny fiainana ny baiboly satria izy no mirakitra ny tenin'Andriamanitra afatra omen'Andriamanitra ho antsika iainantsika ety amin'izao tontolo izao ety. Ie, manatoerana eo amin'ny fiainana ny baiboly satria ao misy ny tenin'Andriamanitra dia ao koa ny sitrafony dia io koa no rahanay satria izay kristianina. Tena manana toerana amin'ny fiainako ny baiboly. Tiako ny anahy mamaky tenin'Andriamanitra. Tiako ny anahy mandalina ny tenin'Andriamanitra, tiako mivavaka. Tena toerana amin'ny fiainako mihitsy ny baiboly. Ao ny tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa na dia nahitana fiakarany ariariary aza ny vidin'io bokim-pivavahana io amin'izao noho ny fisondrotana ny vidim-piainana tsy nahasakana ny mpino anjifa izany. Araka ny fantatra manomboka hatrany amin'ny 4,000 ariary hatrany amin'ny 7,000 ariary ny vidiny ankehitriny raha ny eny amin'ny toerana fivarotam-boky Antso Analakely. Midika izany fa mbola manankom-po amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy. Mandeha tsara, manjifa tsara ny ankabeazan'ny olona fa ny olana mipetraka eo amin'ny resaka vidin'ny baiboly no tsy mitsahatra miakatra. Ary eo no somary mametraka olana kely eo amin'ny eo amin'ny mpamatsy sy ny mpanjifa dia misy fomba fiaraha-miasa ihany koa eny anivon'ireny faritra lavitra any amin'ny faritany sisisisa ireny satria ankoatra izay tsy ny baiboly ihany moa no hita ao amin'ny trano fivarotam-boky io fa ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra eo koa ny boky maro samihafa izay momba ny fiangonana. Dia resaka momba ny tenin'Andriamanitra eny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS sorany ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka toa.